Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia faharoa ny volana avrila 2025. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia ampaneno indray ny trompetra fanarana farany ho anao ny amin'ny zavatra izay naseho an'ny tompo tamiko tamin'ny fahitana izany, tamin'izay nivavaka zany tanatin'ny gropy WhatsApp ny alarobia lasa teo, zany hoe tamin'ny herinen'io zany, tamin'ny herinen'io lasa zany dia nampiseho fahitana tamiko zany ny fanahy masina. Ry havana, manasa anao aloha zako raha ohatra ka maniry ianao hiara hivavaka aminay zany anatin'ny gropy WhatsApp dia isaky ny alatsinainy alina izany sy ny alarobia alina amin'ny WhatsApp raha ohatra ka maniry ianao hiara hivavaka aminay mba hahery, satria mila isika zany tena miomana ny amin'ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy, mba tsy ho kamokamo, mba tsy hatoritory fa tena hijoro tsara satria ho avy Jesosy. Ry havana, manasa anao aloha zako hiara hivavaka amiko alohany anambarako ilay fahitana izany ao aorian'ny ten'Andriamanitra foy izay hovakiako aminao, dia azavaiko foy zany ilay izy dia ambarako ilay fahitana naseho an'ny fanahy masina tamiko. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao ary masina, tsy misy toanao. Ianao rery ihany no Andriamanitra, ianao ilay ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra mpiakatra anay. Eny tompo, ambara foana Jesosy fa ho avy ianao. Ka ingany Jesosy tena hifoha tokoa ny olona tsiraray avy, satria Jesosy ho avy tampoka ianao, tampoka ny fiavianao Jesosy ka mety misy ny atory amin'izany fotoana izany ka tavela ety. Ka mangataka aminao Jesosy, oka ianao ampitafy hery anay tsiraray avy. Mangataka aminao tompo, oka ianao Jesosy no handray ny contrôle amin'izao ora sy fotoana izao, anambarako izay tianao ambara amin'ireo vahoakanao. Oka koa ianao fanahy masina ampitafy ny herinao amiko. Oka koa ianao fanahy masina hiteny amin'ny alalako, satria izaho dia fitaovana fotsiny ihany, kely dia kely aho, ka mitenena fanahy masina oka ianao ampifony olonao tsiraray avy, hikasika ny masom-panahy tsiraray avy. Mangataka aminao koa Jesosy, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako sy ireo olonao eran-tany Jesosy, ary amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny hanafiky anay, dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, levoniko amin'ny ranao zany Jesosy, tsy hanakery tsy hanapahefana aminay izany, efa resy ny asan'ny vavalo, afatotra amin'ny ranao ary atsiboka ny andavaky ny elo, satria ny ranao tompo dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, fa ianao tompo malala no Andriamanitra mendrika miambonahitra, ianao ilay mpandresy, efa naharesy zao tontolo zao anao Jesosy malala ary izay koa dia mivoaka mandresy eo aminao, ka misaotra tompo misandrata Jesosy oka ianao manda afo manodidina anay tsiraray avy, ka misaotra tompo malala aleloia, amen. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, ny teny hovakintsika aloha alohany anambarako ilay fahitana dia ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina faharoa. Io zany no nomeny fanahy masina zany anamarinana izany ilay zavatra naseho an'ny tamiko izany. Hovakintsika zany ny teny izay nomeny fanahy masina ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina faharoa, toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo no hovakintsika. Fa ny nomeny ahy dia eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Fa ho raisintsika manomboka eo amin'ny andininy fahaenina izany. Tesalonianina faharoa, toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo, ary ny anome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay, rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy tompo, mba amin'ny anjeliny mahery, amin'ny afo midedadeda, amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy tompontsika. Ireny olona ireny no hiara ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay.
lavy ity ny fanatrehany tompo sy ny voninahitry ny heriny. Rehefa tonga izy mba ankalazaina eo amin'ny olona masina sy ampitolagaga azy eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninoana ny fanambaranay taminareo. Amen. Ajanontsika treo. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra amin'io dia manambara hoe ny fitsarana amin'ny andro iavian'i Kristy. Zany ny titra eto amin'ny 7. Ry havana, ho avy Jesosy hitsara ny tany. Manambara eto fa ho avy zany Jesosy amaly izany, amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky zany ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo. Ry havana, zava-doza satria eo amin'ny 9 nomeny fanahy masina ahy dia manambara hoe, averiko vakina kely amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe, amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy tompontsika. Amen. Ho avy avy any an-danitra mihitsy Jesosy, ho avy izy hitsara, ho avy izy amaly izany. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe izay tsy mahalala an'Andriamanitra zany dia amaly izay zany izy. Eo ihany koa zany izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy tompontsika zany. Ry havana, eto zany dia misy zavatra anankiroa. Ny anankiray zany dia tsy mahalala an'Andriamanitra, ny olona hovalian'Andriamanitra zany. Dia eo koa zany anankiray izay zany tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo zany. Ry havana, ilay tsy mahalala an'Andriamanitra no naseho ny fanahy masina tamiko tao anatin'ny fahitana. Iza moa izany ilay tsy mahalala an'Andriamanitra izany? Ambarako rehefa avy eo. Fa izay mahalala an'Andriamanitra kosa zany, izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy tompo zany dia isika olombelona izay tsy mety mino, isika izay mafo, isika izay tsy mety verina amin'i Jesosy, io zany no hovalian'Andriamanitra koa. Izay tsy mety verina amin'i Jesosy, ilay olona toy izany zany no hovalian'i Jesosy koa zany, ary tena ho very mandrakizay zany. Fa ilay hoe tsy mahalala an'Andriamanitra eto, ampahafantary fanahy masina tamiko, dia tsy tena olombelona izy io tompoko, fa robot na fangaro zany amin'ny olombelona. Ry havana, zava-doza ny zavatra iseho. Zay no naseho an-tompo tamiko anankiray tamin'ny ireo zany no naseho an-tamiko tao anatin'ny fahitana tamin'ny alarobia lasa teo, herinandro zay. Ry havana, izany hoe efa manomboka mivoatra be izao tany iainantsika izao. Mety mahita angambany ianao. Efa maro ny robot zany ataon'ireo olona manam-pahaizana ary koa aty amin'ny tany mandroso izany dia tena efa hoe lasa lavitra zany ny mombany amin'ny robot. Ry havana, ny robot ary any Chine dia efa misady ny miaramila izany robot efa amboarin'izy ireo. Efa misady any amin'ny tany sinoa. Dia robot izay noforon'izy ireo, tena hoe robot amin'ny ady izany, robot hiady, robot miaramila amin'ny combat mihitsy zany. Ry havana, efa anomboka ny fotoana ho amin'ny 3e guerre mondiale. Ampiasa an'izany ireo olona ireo rehefa vitan'izy ireo izany robot izany. Ary anomana ihany koa ny amin'ny guerre farany indrindra amin'ny Armagedona, amin'ny fiavian'i Jesosy. Ry havana, zava-doza satria zavatra tsy takatra hiverina no ho hisy eto amin'ity tany iainantsika ity. Tokony tena hatahotra isika, tokony tena hiomana isika ho any an-danitra. Ry havana, efa nanao video ihany teto momba ny amin'ny robot anankiray efa nasehoan'ny fanahy masina tamiko ihany koa. Oka ho jerenao ny video afaka tadiavinao ato ihany. Ry havana, ny zavatra nasehoan'ny fanahy masina tamiko tamin'ny alarobia lasa teo raha nivavaka izay teo am-pivavahana izany dia teo am-pandolena zany amin'ny izay le mivavaka dia nahita aho izy io zany sady tsy olona no tsy robot no tsy biby zany, fa ilay izy zany ny lohany lava makany arina zany lohan'izy io, de ny vatany zany ohatra ny miforotra zany ny paozy zany ny amin'ny tongotra zany. Tsy tena hoe mitsotra zany tongotra an'izy io fa ohatra ny hoe miforotra zany ny tongotra an'izy io zany.
dia izy io zany a gris zany a gris matroka zany a ny lokon'izy io dia ohatrany hoe mangirana zany poziny raha mahita ny pozina robot reny ianareo a dia hita ny lokon'izy ireny a fa ohatrany hoe mangirana am'ilay izy hoe vita amin'ny vy zany dia izy io zany a ny fahitako anazy a tsy mitsangana ohatrantsika olombelona zany izy io fa ny poziny zany a ilay ohatrany miforotra kely zany ny tongotrany fa izy a fahitako anazy avo noho isika zany izy io ry havana fantatsika tsara ny fivoarany ny mombany amin'ny artifisiel am'izao vanandro iainantsika izao efa mitady zavatra mihoatra loatra izy ireo mieritreritra ara ny olona ao anatin'io zay mikarakaranyio a fa hoe mila tokony asina pusy ny lohana olona zany mba atakatra ny fisainany robot zany mba atonga alavitra kokoa satria isika ho zany lasa ambany zany ny fisainantsika zany ny fahaizantsika zany noho ny robot ry havana zava-doza efa maro zavatra hafa miseho amin'ny izay oman'izy ireo marobe de marobe zay tsy takatra everina mila mitandrina isika satria hatramin'ny hoe robot afaka ihany koa zany hoe mitondra zazakely ao anatina kibona robot hoe ho ateraka zava-doza tompo zavatra ho avy zava-doza ny zavatra hitako tanatin'ny fahitana dia hita mihitsy hoe tsy tena robot complet a ry havana tena mila miambina isika tena mila mifoy isika izany zavatra izany matona seho ny fanay masina dia mampitandrina antsika ny tompo mba tsy hanao vazivazy ny fanahintsika isika zay re tena andriamanitra vakintsika teo hoe amaly izay tsy malala an'andriamanitra ny robot tompo dia tsy malala an'andriamanitra ary rehefa ho avy ny fotoana dia amono izy amono izay ho hitany eo aloha na de hoe tsy ho baikona raha izy fa zareo samy zareo ihany no anana saina avy eo hivadika amono ny olombelona ka tokony isika mitandrina mafy ny teny nomeny tompo nanamarina any izany hoy aho lay fahitana dia ny amin'ny fiaviny zay no nomeny fanay masina oka ho vakinao a io tesaloniana faharoa io a toko voalohany a oka ho vakinao ny toko voalohany manontolo ry havana mifoaza tompoko raha izy jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao miova mijoroa satria zava-doza ny zavatra ho avy ny zavatra naseho an'ny fanay masina tamiko dia mampieritreritra ny mahita izany mety misy atahotra mihitsy raha mahita n'izany ry havana zava-doza ny ho avy ary tsy mivazivazy amintsika ny fahavalo tsy misangisangy amintsika ny fahavalo fa manomana izy ny amin'ny miaramilany andravany antsika zanak'olombelona nefa ny tompo manatsotra ny tanany amintsika mba hovonjeny isika atoloren'i jesosy ny tananao manaraha azy oka izay ny amin'ny lalana ratsy rehetra fa miverena amin'i jesosy ry havana zay ny anio a ka mahereza tompoko raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho vonahitrany eo an' jesosy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany amen veloma tompoko